Finaritra daholo tsika rehetra mpanaraka ny pejy fanasy fiainana. Misy vaovao lehibe izay tianay ny manambara amintsika fa manana alimbavaka lehibe isika amin'ny zoma fa 5 volana Jolay ho avy izao. Ny toerana dia etsy amin'ny bâtiment Zaimaika Analakely efitrano malalaka rihana faharoa. Io alimbavaka io dia anasanantsika rehetra tsy akanavaka. Ny ankohonana ray manontolo na tanora ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, izay mangeta eta iombona anamafy ny fiorenany ao amin'ny Kristy, andray filazantsara isika, izay filazantsara hatonga antsika ho ao anatiny izany famatorana miaraka amin'ny tompo izany ary vonona mandrakariva ny amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'lanitra. Ao anatin'izany dia isy ny fiderana, isy fiankohofana, isy fisaorana noho ny amin'ny fahasoavana izay atobany amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Raha mandinika ny fiainantsika isika dia isika ny toy izao dia noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary hoy ny mpanao salamo hoe mamanton'alina hoy izy no ny foazako hideranao. Ary ao anatin'izany dia hiderany tompo isika hisaotra azy ny amin'izay fitondrana ary indrindra ihany koa ametraka ny toy an'ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ny amin'ny toy an'ny rehetra satria ain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra. Hivavaka ao anao izahay hitrotro anao ambavaka izahay mba hatsapahanao izany herin'Andriamanitra sy ny herin'izany vavaka izany ary dia matoky izahay fa izay rehetra ho avy ao anatin'izany alimbavaka lehibe izany dia tsy ho diso anjara ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mario ara ny daty zoma fa 5 volana Jolay manomboka amin'ny 7 alina. Ny toerana dia etsy amin'ny bâtiment Zaimaika Analakely 2e étage ao amin'ny efitrano malalaka. Maniry eona aminao izahay Andriamanitra tsy mba manavakavaka tianao Jesosy. Tahian Jesosy daholo tsika rehetra.